raha ny tatitra vonjomaika azo avy eo anivon'ny bureau national misahana ny fitantanana loza voajanahary na ny BNGRC dia nahatratra 3 ireo namony ainy ary 8 tsy hitapopoka tany amin'ny 450 sy 600 kosa ireo trabona ary 7 sy 700 ireo tsy manan-kialoha fanarato kosa ka 5 sy 500 hektara ireo tanimboly difotry ny rano ary 4 hektara ireo tanimboly rava tanteraka na simba ihany koa efa nandefa iraka manokana any amin'ireo toerana voakasika izany moa ny tompony ndraiky mpanjakana nankahery ary ny fanometanana amin'izay rehetra azo atao ho fiarahana amin'ireto trabona ireto lafombaovao fa tanteraka kosa indray nanao tatitra mahakasika ny asany izay ny tanterahany ny avy eo anivon'ny sampandrara misahana ny etra na ny DGI ny antsony rehetra araka izany ny tompona ndraikitra voalohany eo anivon'ity sampandrara ity mba hanaja ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny 3 ho mpamingadiny tsidiana dia tsy manana adresy mazava avokoa ary ny 2 kosa dia isiny fa tsy teo ny tompona andraikitra hoy Andriamatoa ho Tazafi Armand talian'ny sampandraraha misahana ny etra na ny DGI raha nanao tatitra mikasika ny ady amin'ny varotra tsy misy faktiora izay efa nitomboka ho 2 volana izao ny tena ny omaran'io. Misy tokoa ny sazy ho an'ireo izay tsy vonina ny ara-asa amin'ny sampandraraha ny etra. Ny fepetra ho raisina dia voalohany ty hetsika tia dia itoy ny toy zany dia mba tsy heverany sasany fa rehefa afaka mitsoka zao izy dia afaka hitsoka foana fa ny fepetra zany dia mitady manometraka ny fomba rehetra mba hitoizan'ny hetsika atao amin'izao fotoana zao ny sampandraraha foibe ny etra zany hoe atetika ny firotsahana ohatr'izao hetsika zay atao zao zay ny tena fepetra hita fa mahomby fa zay rehetra mitsoka dia mety maheno angaminareo hoe misy sele ny magasin satria tsy hita izy ko nefa io le magasin io tena hojerena any amin'izay ale any ka raha mitsoka izy dia mety ho isy zavatra hoe selena dia en présence ny administration fiscale indray no anokafany azy ohatra dia amin'izay mba hita inona no ao anatiny zany magasin zay nilaozana zany. Tsy famiretana velively akory ny mahatonga ny sampandraraha ny etra midina manao fanaraha-maso ho hatrany ty tompona andraikitra ity fa mba hamerenana ny sehatra ao anatin'ny ara-dalàna sy ny manara-penitra. Ny lutte contre les ventes sans facture dia hafahantsika miady mampiditra na miformaliser ny informel ou formel zany hetsika zany dia hafahantsika miady amin'ny concurrence déloyale zany hetsika zany dia hafahantsika manatsara ny assiette fiscale élargir ny assiette fiscale ka rehefa élargir ny assiette fiscale dia mba andray anjara daholo amin'ny fandoavan-ketra ny rehetrarehetra ho maivana ny vesatry ny etra amin'ny mpandoetra azo eritreretina ara hatrany amin'ny fampidinana ny tahaketra raha toka miroso amin'izany traçabilité ny transaction zany isika eto Madagasikara. Ny tena mampalahelo amin'ny tony vente sans facture tony dia tsy vitany mampiena ny fidiram-bola izy nohon'le tsisy traçabilité zay dia mitarika koa famonoana an'izay mpandoetra atao anatiny nohon'le concurrence déloyale lazaiko teo dia tsy afaka mivarotra ohatra ny industriel satria misy ny entana afaka mety mora toy izay ny entana vita atao anatiny nefa dia ireo industriel ireo no tena mpamatsy vola atao anatiny ny fanjakana. Mbola itoy ary tsy hiato ny ady amin'ny varotra tsy misy faktiora amin'ny alalan'ny fidinana fisavana eny anivon'ireo tsena ataon'ny sampandraraha ny etra.